Mamangy atsika amin'ny anaran'ny tompondray ry havana amin'izao atovento faharoa atao anatin'ny taona 2024 izao ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana. Filazantsara araka ny lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy faraky ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Tantara mifanohy amin'ny nanasitranan'i Jesoa ilay jamba tao Jeriko sy ny antranony tao amin'ny Zakaiosy ity fanoharana ity. Ho famalina ny tao an'eritreritry ny olona niarabelona taminy amin'izay isehoany ny fanjakan'Andriamanitra andrandraina tsy ho ela hiakatra ao Jerosalema ny tompo. Ny fampianaran'i Jesoa dia manao hoe tsy mbola ny fotoana hiakarana ao Jerosalema no anehoany ny fanjakana, fa mbola isy ny isehoany amin'ny voninahitra ary iverenany aka ny fahefana. Ny fanoharana no entiny manambara ny amin'izany lay andrianda anankiray nandeha nankany tany lavitra mba handray fahefananjaka te hiverina. Lay andrianda dia i Jesoa. Ny tany lavitra mbola andehanany dia ny lanitra izay milaza fiamboniana, voninahitra, laza ary fahefana. Ny fanambarana hoe mbola hiverina dia ilay fiaviany fanindroany hitsara ka anavaka ny vary amin'ny tsiparivary. Fa rehefa nanohy ny fanoharany i Jesoa dia nambarany hoe ity andrianda dia niantso folo tamin'ny mpanompony ary nanome azy farantsa folo nandray rairay avy. Rehefa arahantsika ny tantara amin'ny fanoharana, rehefa tonga tamin'ny fiverenany ilay andrianda dia nampiantso ny tsirairay ary nanontany hoe nanahoana ny nampiasana an'ilay farantsa, nanahoana ny vokatry ny fandratoana na nirahana anareo. Ny voalohany tombo avy folo eny, ny faharoa avy dimy eny, ny fahatelo tsy nanao na inona na inona fa nandiso ny fanirahana nataon'ilay andrianda. Ny farany moa dia ny hoe tezitra ilay andrianda ka nanao tamin'ilay fahatelo hoe alao ny farantsany aminy omenan'ilay voalohany. Izay rehetra manana dia omena, ny amin'izay tsy manana na dia izay ananana aza dia alaina aminy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo izany fanoharana izany no hitondrana amintsika hevitra anankitelo isaintsainantsika ny fiandrasana ny fiavian'ny mpamonjy. Ny voalohany, ho avy ny tompo ny fanjakana, ilay mpamonjy raiso ny andraikitra omeny anao. Ny faharoa, ho avy ilay tompo ny fanjakana maneke azy ho mpanjaka. Ary ny fahatelo, ho avy ny tompo ny fanjakana mbola hanao tombanezaka ny aminao. Ho avy ny tompo ny fanjakana raiso ny andraikitrao. Ao anatin'ny soratra masina izay nivakiana tamintsika dia voamarika ny fisian'ny taremarika folo tao amin'ny bokin'ny Daniela toko fahafito ary eto amin'ny lioka toko fahasivy ambin'ny folo. Izao ny voasoratra eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy farantsa folo ka nanao taminy hoe mandranto mandra-piaviko. Mety adinidinitsika ny isa folo satria sariny hoe rombin'ny folo isan'ny apôstôly, isan'ny fokon'ny Israely. Fa ny taremarika folo koa ry havana dia manana
ny lanjany sy ny heviny ao amin'ny soratra masina. Did folo, ny loza folo, ny virjiny folo, dimy endry, ary eto dia ny farantsa folo. Fa amin'ny fiainantsika andavanandro dia milaza ny isan'ny ratsan-tanana izany, ilay andraikitra. Raisina ao an-tanana ny andraikitrao. Nanome farantsa folo ho an'ny mpanompon'ny folo ilay andrian-da. Nanome andraikitra mandrato mandra-piavoko. Ho avy ny tompon'ny fanjakana manome andraikitra antsika izy, raiso ny andraikitrao. Mitovy ry havana ny andraikitra nomena, farantsa ray avy. Mitovy ny andraikitra nomena ny iraka nampanaovina mandrato mandra-piavoko. Raha atodika amin'ny fiainantsika kristianina dia ny hoe navela heloka isika ary asaina mamela heloka. Olona firy nefa navelana ho heloka? Navita namela heloka olona folo ve ianao raha nandray famelan-keloka avy amin'ny tompo? Navita 5 ve? Sa nisan'ilay anankiray ny teny hoe mila voatsiary ianao, ry tompon'ny fanjakana ataoko ahoana ny amela heloka n'iny olona iny? Natolotra antsika tsiraray avy ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty. Olona firy nefa voataonanao andray ny famonjena? Efa nisy 10 ve? Efa nisy 5 ve? Sa ianao koa ilay milaza hoe mila voatsiary ianao ry Jesosy, ampianina amonjena ho afa aza manirakiraka hitory ny famonjena. Raiso ny andraikitrao. Ho avy ny tompon'ny fanjakana, raiso ny andraikitrao, nomena andraikitra mitovy isika. Raiso ny andraikitrao, ampitombo izany, ataovy arak'izay tratranao. Nisa folo koa dia milaza ny hoe ny be indrindra, ny rehetra, ny manontolo, ny akapobeny. Io tsisy analana, ny rantsana folo. Tena fenoy ny fanatanterahanao ny andraikitrao, aza tao ampahampahany, aza tao ny sasasasany ihany, inona ny ekena, tanterao reny. Fa hoe ity kosa karazany tena tsy fanaoko mihitsy ka tsy havitan'io a. Raha tsy fanaonao any an-trano azy, ataovy aty am-piangonana, anjara fanomponao zany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ho avy ny tompo ny fanjakana, raiso ny andraikitrao, mandrato mandra-piaviny. Ny faharoa, ho avy ny tompo ny fanjakana, maneke azy ho mpanjaka. Eo amin'ny andiny ny 720 sy 510 dia misy filazana fa ny vahoakany dia nankahalaza ary nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe tsy manaiky anjakany lehilahy iny izahay. 510 rehefa tavavera ny mpanjaka dia nantsonana keo aminy ny mpanompony. Fa meny ilay 720 sy 510 ao amin'izao fijoroan'ilay andrian-da izao dia misokajy roa mazava tsara ny olona eo anatrehany, ny mpanompony sy ny vahoakany. Ny mpanompony izay nomeny andraikitra, ny vahoakany izay nampanaraka teny tsy manaiky anjakany ny lehilahy iny izahay. Ry havana malala, vahoakan'ilay mpanjaka venao sa mpanomponyilay mpanjaka? Ny vahoaka nampanaraka teny, izay tsy manaiky anjakanao. Ny mpanompo nandray ny andraikitra. Fa matetika aty amin'ny fiangonana dia misy koa ny filazana hoe vahoaka an'Andriamanitra. Fa misy koa fitenenana hoe mpanompon'Andriamanitra.
eto amin'ity soratra masina ity dia mazava raha izao an'ity soratra masina izao no jerena hay le vahoakan'Andriamanitra ke le mampanaraka teny hoe zahay tsy anaiky ianao fa ny mpanompon'Andriamanitra dia ireo nitodiany manokana ary nandray ny andraikiny. Ho avy ny tompo ny fanjakana maneke azy ho mpanjaka. Ndrao ianao lay vahoakany mampanaraka teny hatrany an-danitra hoe zay tsy manaiky ianao ho mpanjaka, fa mba ho mpanompony ianao manaiky ny fanjakany efa nandray andraikitra miandry ny fiverenany ka miomana mba ho antsony ampamoana. Ho avy ny tompo ny fanjakana maneke azy ho mpanjaka. Mba ho saintsaintsika ny hevitry ny teny hoe mpanompon'Andriamanitra sy vahoakan'Andriamanitra mifanatrika amin'ity soratra masina ity. Fahatelo ry havana, ho avy ny tompo ny fanjakana mbola ampamoahana ianao. Ny 19 hatramin'ny 20 dia milaza ny tantaran'ilay ampamoaka nyreo nandray ny farantsa, ny rahana andrato ary tsy nijanona eo hoe ny rahana dia ataovy izay tianareo atao any, fa ay ilay andrian-da rehefa tavaverina tokoa ary nandray ny fanjakana dia nampiantso hoe aviary nanahoana sy nanahoana nampiasanao ilay andraikitra ilay farantsa. Isika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo indraindray dia miasa fe miasa fa tsy misaintsaina hoe izao asa sy andraikitra tanako izao mbola hiatrehako ny tompo, lay tompo ny fanjakana amin'ny fiaviany. Mpampianatra sekoly alahady ianao, atraiza ny fiatrehetanao ny hoe indray andro any rehefa ho avy lay tompo ny fanjakana mbola adininao ny amin'ny nampianarako marina ny soratra masina. Raha ray aman-dreny anao fanekena teo amin'ny batisa ianao, nandray ny andraikitrao ampiditra ny zanantsika fiangonana vita batisa ho isan'ny mpianatra sekoly alahady, aza tonoina fa indray andro any rehefa ho avy ny tompon'ny fanjakana dia adininy sika ray aman-dreny malalany hoe atraiza ny fanatanterahanao, ny fanekenao. Dia azo tohizana ny hoe nanao fanekena ho mpiandry ianao, nanao ny fanekena ho dekonina ianao, nanao fanekena mpitory-teny na katekista ianao, nanao fanekena ho mpiandraikitra mpanazava na tily ianao, nanao fanekena ho mpitandrina ianao. Mbola ho avy lay tompo ny fanjakana hanontany ianao hoe nanahoana ny vokatry ny fandratony, nanahoana ny fiainanao, ny andraikitra izay nekenao. Ho avy ry havana ny tompo Jesosy Kristy ilay tompo ny fanjakana, raisy ny andraikitra mandrato mandra-piaviny. Ho avy ny tompo Jesosy ilay tompo ny fanjakana maneke azy ho mpanjaka. Aza isan'izay mampanaraka teny hoe zatsy tsy isan'ny anjakanao Jesosy. Ary raha ho avy izy tsarovy mitandrema aoka ho manina fa mbola anadinanao ny amin'izay andraikitra nomenanao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.